Faly miarabantsika tsy andrehitra dia talata maraina farika amby folo volana aogositra ty. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teny indray amin'izao maraina izao mba ahafahantsika mahazo hery sy manao lohalaharana azy hatrany. Mpenderantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavatsika. Ny Tompon'Andriamanitra tolotrainao ny teran'ny laza ny antso sy ny voninahitra. Sotranao izay fa mbola tombontsoa lehibe indray nafany miaraka aminao eto anio. Amelany alokay mamindrafo aminay ary aokany ianao hanovo hery ho anay indray amin'izao maraina izao. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofonenantsika androany dia manao hoe maneho ny fitiavan'i Kristy. Alaina amin'ny Romana 12:10 manao hoe mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitaria lalana amin'ny fanomezam-boninahitra. Amen. Tsy tokony hifantoka amin'ny tenantsika isika ka hanadino ny adidy andrasan'Andriamanitra sy ny hafa amintsika. Tian'Andriamanitra ho tsara fanahy kokoa isika, ho maty ho tia kokoa, tsy ho pitsikera na fatra-piahiahy ny hafa. Engany isika rehetra mba hanana ny fanahin'i Kristy ka halala ny fomba hitondrany rahalahintsika sy ny mpiara-monina amintsika. Raha tsy maintsy manadio ny izaho izay manompo ny hafa ampitiavana, mety tsy ho tsaroantsika ireo asa tsara sy nataontsika nefa any mandrakizay dia hanehoana an'izany amin'ny famirapiratany rehetra ny asa tsirairay izay natao famonjem-panahy. Ny teny rehetra nampiononana ny zanak'Andriamanitra ary ny asa natao ho an'i Kristy ireny no isan'ny fifaliantsika mandrakizay. Rehefa maneho toetra mifanohitra amin'ny hatsaram-panahy sy ny fanajana amin'ny rahalahintsika isika dia mandeha amin'ny lalana izay tsy nosorotan'i Kristy. Tokony haneho fahalalam-pomba isika ao an-tokantrano, toraka izany koa ny am-piangonana ary eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny olona rehetra. Ary indrindrandrindra tokony haneho fangorahana sy fanajana amin'ireo izay manolotra amin'ny fiainany ho an'ny asan'Andriamanitra isika. Izy fitiavana mamy ao amin'ny foanjakan'i Jesosy ka ho malemy fanahy sy marina amin'ny namantsika isika. Aoka tsy hisy hirika nomezan'ny olona tsiny anao, ny fahatezerana vetivety, ny valiteny mahery iray monja, ny tsy fisihan'ny fahalalam-pomba sy ny fahalemem-panahy kristianina eo amin'ny raharaha madinika dia mety hiteraka fahaverezan'ny namana sy ny hery miasa mangina izay ananantsika. Tian'Andriamanitra raha miseho amin'ny fisehoana tsara indrindra ianao amin'ny toe-javatra rehetra, na eo anatrehan'ireo izay ambany noho ianao aza, na eo anatrehan'ireo mitovy aminao, na izay ambony noho ianao. Tokony ho mpanaradian'i Kristy amin'ny fotoana rehetra manko isika, mikendry ny hanome voninahitra an'i Kristy ary ny haneho azy araka ny tokony ho izy amin'ny lafiny rehetra. Aoka ho takina n'izao ary aoka Jesosy no haneho ho maty ho tia indrindra, ny aina ho voninahiny no tokony hokatsahantsika fa tsy ny azo ny fideran'olombelona. Izany indrindra no irina ho tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy, raha tokantrano ny ara-piarahamonina na ny ao amin'ny fiangonana misy atsika. Amen. Afaka isika sotrana indrindra ireo ny amin'ny teninao izay niraisinay amin'izao maraina izao. Ampio izay ho vavolombelonao amin'ny toerana rehetra izay ametrahanao anay, ka andeha ampahatokiana sy andeha amin'ny fanahy izay manam-pitiavana sy mahontena izay avy aminao irery ihany. Aminaran'i Jesosy, amen. Yeah.